Fizarana fahadimy farany ny nahafatesan'i Jesosy sy ny nitsanganany tamin'ny maty. Lioka 2:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 4:20 andininy 7:20. Lioka 2:20. Teti-dratsy hamonoanan'i Jesosy. Lioka 2:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Ary efa mbiakaiky ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia ilay andro atao hoe Paska. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna nitady izay hamonoany an'i Jesosy, nefa natahotra ny olona izy. Fa Satana niditra tao anatin'ny Jodasy, ilay atao hoe Iskariota, anankiray tamin'ny 12. Dia nakao amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny lehiben'ny mpiambina izy, ka niresaka taminy ny amin'izay hamadiany an'i Jesosy amin'ireo. Dia faly ireo ka nanaiky hanome vola azy. Ary nanaiky izy ka nitady izay andro hazony hamadika azy amin'ireo amin'ny tsy misy olona. Fanomanana ny Paska. Lioka 2:20 andininy 7 ka hatramin'ny 7:10. Ary tonga ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia ilay tsy maintsy hamonoana ny Paska. Ary Jesosy naniraka ny Petera sy Jaona ka nanao hoe, mandehana ka amboary ny Paska ho antsika. Ary hoy ireo taminy, aiza no tianao hanamboaranay azy? Dia hoy izy taminy, indro raha miditra ao an-tanàna ianareo, dia isy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo. Manaraha azy ao amin'ny trano izay hidirany. Dia lazao amin'ny tompo-trano hoe, izao no lazain'ny mpampianatra aminao. Aiza ny efitrano hiarahako mihinana ny Paska amin'ny mpianatro? Ary izy hanoranareo efitrano malalaka ambony rihana, izay efa nasiana fipetrahana. Any no amboary. Dia nandeha izy ka nahita araka izay efa nilazainy taminy, dia namboatra ny Paska izy. Ny Paska. Lioka 2:20 andininy 4:10 ka hatramin'ny 8:20. Ary noho ny tonga ny fotoana, dia nipetraka ihinany izy mba amin'ny apôstôly. Ary hoy izy taminy, naniry koa naniry aho hiara-mihinana ity Paska ty aminareo, dia ny mbola tsy mijaly aho. Fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany tsony aho, ambara-pahatanteraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray kapoaka izy, dia nisaotra ka nanao hoe, raiso ty ka zarao aminareo. Fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka itsony aho, mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Fanorenana ny fanasan'ny tompo. Lioka 2:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary nandray mofo izy, ary rehefa nisaotra, dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe, ity no tenako izay omena ho anareo, izao no ataovinareo ho fahatsiarovana ahy. Ary arak'izany koa ny kapoaka, rehefa vita ny sakafo, dia hoy izy, ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo. Fa indro ny tanan'izay mamadika dia eto amiko, eto ambonin'ny latabatra. Fa ny zanak'olona mandeha tokoa, araka izay nanendrena, nefa lozan'izay lehilahy hahazoana manolotra azy. Ary ireo ny fanontandry anankiray eo aminy hahefa izany. Ny fanditra ny mpianatra, iza no lehibe indrindra? Lioka 2:20 andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:30. Ary nisy koa fifandirana tao aminy, ny amin'izay anankiray aminy hatao lehibe. Ary hoy Jesosy taminy, ny mpanjakan'ny jentilisa mampanompo azy, ary izay manapaka azy
no atao hoe mpanao soa. Fa tsy mba toy izany ianareo, fa zay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry, ary zay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Fa iza moa ny lehibe, zay mipetraka mihinana va, sa zay manompo? Tsy zay mipetraka mihinana va? Fa izaho dia eo aminareo toy izay manompo. Ary ianareo naharitra nanaraka tamin'ny fakampanà niaritra tamiko. Koa izaho dia manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nanendreny raiko ho ahy, mba hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatra amin'ny fanjakako ianareo, sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny firenen'i Israely 12. Jesosy nilaza fa handahazy i Petera. Luka 12:20, 1:30 ka hatramin'ny 4:30. Ary hoy ny Tompo: ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady anareo ho kororoiny toy ny vary. Nefa izaho nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalahinao. Ary hoy izy taminy: Tompoko, vonona nanaraka anao aho, na ho an-trano maizina, na dia ho any amin'ny fahafatesana aza. Fa hoy Jesosy: lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno an'io, dia handahy intelo ho tsy mahalala ahy ianao. Hafatrafatra ho an'ny mpianatra. Luka 12:20, 5:30 ka hatramin'ny 6:30. Ary hoy koa izy taminy: raha ny rahiko tsy nitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa ianareo, moa nisy zavatra nahory ianareo fa? Dia hoy ireo: tsy nisy. Fa hoy izy taminy: fa amin'izao kosa, zay manana kitapom-bola dia aoka hitondra azy, ary toy izany koa ny kitapom-batsy. Ary zay tsy mana-tsabatra kosa dia aoka hivarotra ny lambany izy ka hividy. Fa lazaiko aminareo, tsy maintsy ho tanteraka amiko izao voasoratra izao hoe: ary izy natao ho isan'ny mpanota. Isaia 43:12, 12. Fa efa ho tanteraka ny amiko. Ary hoy ireo: Tompoko, ndreto sabatra roa. Dia hoy Jesosy taminy: aoka izay. Nivavaka nataon'i Jesosy tao Getsemane. Luka 12:20, 7:30 ka hatramin'ny 9:40. Ary nivoaka Jesosy, koa araka ny fanaony dia nakao tendrombohitra Oliva izy, ary ny mpianatra koa nanaraka azy. Ary raha vao tonga tao amin'izany tany zany, dia hoy izy taminy: mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanà. Ary izy niataka taminy tokony ho indray mitora-bato, dia nandoalika ka nivavaka hoe: raiko, raha sitrakao dia esory amiko ity kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko ny eno hatao fa ny anao. Ary nisy anjely avy tany an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy. Ary fadiran'ovana izy, ka dia nivavaka mafimafy kokoa. Ary ny dininy dia tahaka ny rano potrapotraka tamin'ny tany. Ary no nitsangana avy nivavaka izy, dia nankeo amin'ny mpianatra ka nahita azy matorina alahelo. Dia hoy izy taminy: nahoanany dia matory ianareo? Mitsangana ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanà. Jesosy nivadiana sy nosamborina. Luka 12:20, 7:70 ka hatramin'ny 7:10. Ary raha mbola niteny Jesosy, indreo taminy vahoaka, ary ilay atao hoe Jodasy, isan'ny 12, dia nandeha teo alohany ka nanatona an Jesosy hanoroka azy. Fa hoy Jesosy taminy: ry Jodasy, fanoroana va no amadianao ny zanak'olona? Ary zay teo aminy, raha nahita zay efa hanjo, dia nanao hoe:
tompoko, hamely amin'ny sabatra fa zahay. Ary nanankiray teo aminy dia nikapany mpanompony fisorona be ka nahafaka ny sofiny ankavanana. Fa Jesosy namaly ka nanao hoe aoka ihany na dia izao aza. Dia nanendry ny sofiny izy ka nahasitrana azy. Aroy Jesosy tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny lehibe ny mpiambina ny tempoly ary ny loholona izay tonga hisambotra azy. Mivoaka mitondra sabatra sy langilangy toy ny hisambotra jiolava ianareo? Raha teo aminareo isan'andro teo kianjan'ny tempoly aho, dia tsy naninjy tanana tamiko ianareo. Fa izao no fotoananareo sy heriny maizina. Ny fandavan'ny Petera. Lioka 12:20, 4:4-12. Ary izy ireo nisambatra an' Jesosy, dia nitondra azy ho ao an-tranon'ny mpisorona be. Ary Petera nanaraka teny lavidavitra eny. Ary raha namelona afo teo kianja ireo ka nipetraka, dia mba nipetraka teo aminy koa Petera. Ary ny ankizivavy anankiray no nahita azy nipetraka teo anilan'ny afo, dia nandinika azy ka nanao hoe ity koa nomba azy. Fa izy nandaka nanao hoe raha vehivavy tsy fantatro izy. Ary vetivety foana rehefa afaka izany, dia nisy olona hafa koa nahita azy ka nanao hoe ianao koa mba namany reny. Fa Petera nanao hoe raha lehilahy tsy mba namany aho. Ary rehefa afaka tokony ho ora iray, dia nisy anankiray koa nitompo teny ka nanao hoe ile io no mba azo marina tokoa fa Galilianina izy. Fa hoy Petera, raha lehilahy tsy fantatro izay lazainao. Ary niaraka tamin'izay, raha mbola niteny izy, dia nisy akoho naneno. Ary ny tompony nitodika dia nijery an'i Petera. Ary Petera natsiary ilay tenin'ny tompony lazainy taminy hoe raha tsy mbola misy akoho maneno io, dia handahainy telo ianao. Ary nivoaka Petera, dia nitomany mafy indrindra. Jesosy niomehezana sy nokapohina. Lioka 12:20, 17-15. Ary ny lehilahy izay nitanan'i Jesosy dia nanao azy ho fiomehezana sady nikapoka azy. Ary rehefa nanampy maso azy izy, dia nanontany azy hoe maminany, iza moa no namely ianao? Ary ny teny ratsy izy, nilaza zavatra maro hafa koa nanaratsiny azy. Jesosy niarika ny Sinedriona. Lioka 12:20, 19-20. Ary raha vao nazava ny andro, niangona ny loholona, dia ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna, ka nitondra an' Jesosy ho eo amin'ny Sinedriona, dia nanao hoe raha ianao ny Kristy, dia lazao aminay. Fa hoy izy taminy, na dia ilaza aminareo aza, dia tsy ino ianareo. Ary na dia anontany aza, dia tsy hamaly akory ianareo. Fa hatramin'izao ny zanak'olona dia hipetraka eo tananankavanan'ny herin'Andriamanitra. Dia hoy izy rehetra, zanak'Andriamanitra vary ianao? Ary hoy izy taminy, voalaza nareo fa izaho no izy. Ary hoy ireo, ka inona indray ny rahantsika vavolombelona fa ny tenantsika nefa nandre tamin'ny vavany?